Yewa, mbola mitoy mo zany resaka antsika andininy faharoa manaraka ndray. Mbola resaka makasika politika ihany antsika am'izao fotoana izao satria zao tenako zao tena fa leo politika tanteraka. Ary tena agnisan'ny manohatra ny politika hatramin'ny farany. Ary tsy resy latram'izany Ka andeha zany tsika somary voaboasantsika kely makasika ny politika. Ny politika ry tompoko dia fitiavan-tenan'ny mpitondra fanjakana eo ambony. Ary fitiavam-boninahitra ihany koa. Ka zay le antony maleo anahy tsy mitsinjo ny vahoaka. Ny tenany ihany no vikisany. Ary ny kibony ihany no abontsiny. Ka iny mihitsy le mampaleo anahy ary matofoko anahy amin'izay zavatra zay. Ka tena leo politika zao hitanao satria tanora manko ny tena ho avy ny firenena ihany koa. Ka eto zany za tanora namako andao tsika hiara hitsangana anohatra ny politika demokratika. Toerintsika hatramin'ny farany zany politika satanika zany satria mamotika antsika vahoaka Malagasy. Jereo ane tamin'ny fitondrany Ravalomanana igny somary ataontsika jeritodika kely. Rehefa nitondra Ravalomanana ka hoe hiala i Ravalomanana tonga dia efa niditra Ian Rajoelina. Tsy nisy maty antsika vahoaka Malagasy tamin'ny 7 février 2009 igny. Ary tena firifiry ny fatin'olona tamin'ireny. Ary nilefa ihany koa ty Ravalomanana ty. Zare zany rehefa mitia hitady plasy zareo kanefa ino ambadiky zany reo olona. Satanika na ao ambadiny. Ny olona anankiray rehefa hitondra agnaty filoham-pirenena resaka politika ihany tsy maintsy manao sorona. Tsy maintsy mandatsa-dra ho an'ny vahoaka Malagasy. Fa maninona ny fianakavian'ireo tsy ataon'ireo sorona rehefa ohatran'izay ny tian'ireo atao. Tokony fianakavian'ry zareo ataon'ireo sorona, aleo maty fianakavian'ireo iray toy izay ny vahoaka Malagasy misy firin-jatony. Ny vahoaka Malagasy maty tamin'ny 7 février iny. Am'izao ihany koa tsika mbola tsy tonga saina antsika vahoaka Malagasy. Rehefa isaka hanonga-panjakana zany dia tsy maintsy misy fatin'olona ihany miampatrampatra eto Madagasikara. 21 avril teo iny fa nisy maty koa ny vahoaka Malagasy tao Antananarivo. Jusqu'à faritra Tamatavy ihany faritra Mananara reny. Nohony amin'iny makasika an'izao politika mantsina izao ihany. Ka andao mihitsy atsika hanongana n'ity politika ty fongorotsika hatramin'ny farany mihitsy. Mpaka ny mpitondra fanjakana ambony reny. Or président Pokotany eo, aza mety amidimidiny reto tsony ary aza mety tambazana vola. Vola ihany ny fototry ny ratsy am'izao fotoana izao. Ary vao tambazana vola tsika mpitondra fanjakana hatramin'ny ambany jusqu'à ambony indrindra, tonga dia efa voafitaka jiaby. Rehetrarehetra tonga dia efa voafitaka ny vola. Kanefa ao ambadiky zany famononantsika vahoaka. Tambazana ny vola antsika mba hifidy an'ry Ian Rajoelina zany. Tambazana vola rehefa tafiditra eo amin'ny plasiny Ian Rajoelina, adininy aby le vola tambazana anao reny. Ataony sary tsy hita be anao tambazana amin'ny vola reny. Ay rehetrarehetintsika ne, ierajonary mampiasina fahasorona plasiny voakarina ny bikaramany piasa. Ahoana zany ho zizenareo? Dikan'izany mba mitonga vasaigna antsika vahoaka Malagasy fa aza mety erebrebeny sasany. Aza mety erebrebeny satana devolina eo ambadiky io. Ary n'olona rehetrarehetra zay tianana te hitondra fanjakana tsy maintsy manao sorona. Ary ang tanintsika ny Ravalomanana sy andry nefa fatin'olona reny. Tsy avy amin'ny Ravalomanana fa avy amin'ny Andry Rajoelina mihitsy. Rehefa nanongana ny Ravalomanana izy tonga dia be da be ny fatin'olona ny ampatrampatra. Ary teto Majunga tena be da be mihitsy ny fatin'olona. Ary jusqu'à am'izao mbola tsy hita hoe aiza. Moa avena hondrandreo any ivelany ny fatin'olona ataondreo safira blanche ataondreo ahoana. Ny tolampaty. Mandinia tsika ry fianakaviana ho antsika rehetrarehetra vahoaka Malagasy andao tsika hitsangana. Fa tsy ekentsika tsony ny politika demokratika satria tsika efa voatsindra azo ilaina dia aleo tsika hitsangana. Atsika côté mihitsy entaniko amin'izany. Atsika côté mitsangana faran'izay mafy atsika, mitsangana atsika fa ty tanindrazantsika ty tsy amentsika ny hafa zany. Ary eritreretinantsika ne, ny tanindrazana efa amidindry zareo fa tsy vitan'ny vahoaka Malagasy vonono, mbola tanindrazana ihany koa amidy. Dia inona ny tena tongavana amin'izany? Dikan'izany atsika zany fatao esclave. Andevozin'ny Frantsay. Averina ihany koa tamin'ny andron'ny fanjanantany reny. Ny vahoaka Malagasy andevozina. Ka andao tsika re tompoko hitsangana amin'izay zavatra zay hanohatra faratampony. Toerintsika zay. Ny tanora efa mitsangana amin'izao fotoana izao. Dia mitsangana koa ny olon-kendry rehetrarehetra zay matsapa tena. Fa mivoatsindry mafy
tena hentaniko eto mihitsy zany. Andao tsika hitsangana. Andao tsika hanohatra ny politika. Satria satanika ny ao ambadiny. Devoly mihitsy. Tsary nisy Andriamanitra ndihinana lio zany ko tsy devoly. Satana devoly. Ary mba heritreretintsika foana ne. Raha vao misy olona anankiray mandeha ampimasy tsy maintsy mila sorona izy mamono akoho, magnaterana akoho. Ohatra zany koa raha valimana siriandry siriery. Za tsy ala eto. Mila mihizingizina mihitsy zany izy hoe tsy ala amin'ny fitondrana ko tsy maty ny vahoaka malagasy. Kanefa tokony mba maty ihany koa izy atsapany hoe ahoana mo zany hena maty zany na ao amin'ny taranany aza tokony mba misy maty anankiray. Fantarany hoe ahoana zany hialan'ny fianakaviana zany. Ahoana zany banga isa zany. Ka noho izany ry havako. Andao tsika hitsangana, anohatra ny politika, ary andao tsika tady olon-kendry. Fa mila fanovana haingana dia haingana i Madagasikara. Mila fanovana avy amin'ny alalan'ny tanora mihitsy i Madagasikara. Atsika tanora mihitsy nitsangana, mihitsaka atsika kote efa be da be nataon'ny merina zay ao Antananarivo. Fa tsisy nanjary, tsy vanina daholo ny zavatra nataon'ry zareo. Ka andao ndray tsika mba hitsangana tsika kote. Satria atsika ne Madagasikara zany ne revo mitsangana tsika tonga de mandroso e. Ka andao tsika retoboko mba hitsangana. Ary fidoholo-kendry anankiray tsika mba hiara hitsangana amintsika, ataontsika filohantsika manokana mihitsy rehefa tsy mety zareo ao Antananarivo. Satria zareo Antananarivo mise mafilo, mise besena. Ka noho izany andao tsika kote hitsangana. Zaho Natalie de manohatra ny Antananarivo ray manontolo mpanao politika. Tsy resy latra am'izany za. Ka manentana mavesatra. Mitsangana tsika kote. Tsangana tsika fa io azontsika io ndray mitoraka ty. Atsika tsy maintsy mahazo an'iny. Ka saotra betsaka tompoko, tsy ny hainao hatramin'ny farany.